Tompomason'ny fampianarana ambony kosa anana université mifandray amin'ny ao Ambotsaina ao Akatso ny tanàna Antsirabe Atsoatsy omaly tokoa no natanterahana ny fanaovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny tompona andraikitry ny université eto Antananarivo sy ny tompona andraikitry ny faritra Vakina Karadrao. Anomboka ny taona 2024 dia anana université Antsirabe. Ao Mandamindresaka, atsimona tamin'ny tanàna Antsirabe no anorenana ny foto-drafitr'asa vaovao araka ny fifanarahana izay nisoniavana teo amin'ny lehiben'ny faritra Vakina Karatra sy ny filohan'ny université Antananarivo omaly tao amin'ny Bron ny faritra Vakina Karatra. Tafiditra ny politika ministeran'ny fampianarana ambony ny fanorenana université amin'ny faritra hoy ny filohan'ny université Antananarivo ny profesora Panjara Manuel. Ary nosoritany ihany koa fa hitondra hainga avao amin'ny fampandrosoana ary indrindra nampy ny tanora sy ny orinasa izay miorina ao an-toerana ny fisian'ny université vaovao Antsirabe. Efa misy texte officiel izay mamela ny université rehetra eran'ny Madagasikara rehefa napetraka aty moa izay atota taratasy izay ametrahana ny anexana université ary raha tsy hijery ny akaiky indrindritsika dia teo amin'ny université ny Tomasina izay napetraka tany Ambohitsiloza na Ambatondrazaka. Tsy hoe fangalatahaka akory le izy fa araky ny voalazan'andreo matoa filohan'ny lehiben'ny faritra teo dia eo zany ny hoe Antsirabe anisany manana olona betsaka olona raha amin'ny ireo tanàna eran'ny Madagasikara iray tafiditra ao anatin'izay zany le hoe betsaka ny bachelier eto amin'ity faritra ity ihany koa. Eo ihany koa hoe tsy maintsy misy zany le filana satria eto koa ireo opérateur industriel izay PDB ary reny zany dia anisany no mahatoky izay fa isiny fandraisana anjara amin'ny fampandehanana ny université. Ny lehiben'ny faritra Vakina Karatra dia nametraka ny mahazava-dehibe ny fisian'ny université ao Antsirabe. Tiana natsitina hoa dia ho avy ny taranaky Vakina Karatra izany université izany ary dia tsy maintsy ho raisitsika ny andraikitra ao anatin'izay. Amin'ny fitaovam-pianarana 13 no isokatra ny université Antsirabe ka ny sampam-pampianarana polytechnique no isantarana izany ary avy hatrany dia hampiatra ny rafitra LMD na ny licence, masters, doctorat ny université izay apetraka eto Antsirabe.